d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tanana. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana toko 720 andiny 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Fandarana manokany toivaka ny fahamarinana zao enonao izao a mankasitraka anao mandray an'izany fandarana izany ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Hivavaka aloha isika mialohan'ny andraisantsika tenin'Andriamanitra ampahery anitsy amboatra antsika mitondra fiainana vaovao antsika anio. Andriamanitra rainay io ndreto izahay miara miondrika eto anatrihanao manaja anao amin'ny rainay Andriamanitray amatomponay ianao mideranao ny aty anatinay rehetra fa anton'izao rehetra zao tokoa ianao ny avy ny zavatra rehetra ary miazona ny zavatra rehetra. Omenay voninahitra ianao tompo. Omenay voninahitra ianao amin'ny alalan'ity fikambanantsika ity Jesosy ny toivaka ny fahamarinana izay najoronao teto amin'ity firenenay ity. Misaotra anao ny taonanay izay efa mpikambana ao anatin'izany ary mety mbola tsy mpikambana koa izay ankehitriny fa miaino an'izao rakipeo oronapeo zao dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fifidiananao fa tsy misy kisendrasendra zany. Tehiteny aminay tsirairay ianao anio. Mitenena tompo vonina iaino anao zahay. Ampianaro zay fanamasina feno ny osotra ao zao fandaharana zao. Laza mitenina ny izay rehetra miara-miaino ankehitriny andray avy aminao zay Jesosy. Tsy andray zavatra manampy mety manampy fanameloanao anay satria tsy ho ankatoavinay akory fa tena andray fiainana. Andray fiainana vaovao. Andray fahamarinana izay entinay mamakivaky ny tontolo nasa, tontolo mpiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary no anaovanay ny vavaka ny fanahinao no hitarika anay tompo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay efa diso fantatritsika loatra nefa indraindray rehefa diso fantatra tahak'izay dia manana misy risika ny hoe tsy voaraintsika tsara lay tena lay ambarany tenin'Andriamanitra amintsika. Ny tantara faharoa toko 17 anjenin'ny 7:10. Io tenin'Andriamanitra io na tsy jerenao tsony arangamba amin'ny baibolinao efa hainao tsenjery zay tokoa le izy fa miara miventintsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no ho avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny. Zany ilay tenin'Andriamanitra izay marina tsisy azo hiadikevitra, marina zato isan-jato fa matetika mety ny zavatra hitantsika hoe mbola tsy hitantsika tsara, mbola tsy hitantsika amin'ny fiainantsika, amin'ny fiainan'ny firenentsika dia tarihan'ny tompo isika ao anatin'ny fanasitranana amin'ny firenena mihitsy tsika sy ianao ankehitriny ny Andriamanitra mampiasa antsika satria ny olon'Andriamanitra no voakasika voalohany indrindra ao anatin'io fepetra tian'Andriamanitra anasitranana amin'ny firenena io. Ny zavatra voalohany ao anatin'ireo fepetra 4 teneny ho antsika olon'Andriamanitra dia ny resaka fanetren-tena. Hijeran'izay fanetren-tena izay tsika anio. Inona ny zavatra tiana hisintomana antsika dia izao hoe isika sy ianao zany fanetren-tena izany toe-po any anaty. Toe-po izay mahafantatra tsara hoe fa iza eo amin'ny fiarahamonina, inona no antom-pisiko eto
inona ny tanjoko eto. Raha tsy mahafantatra an'izay tsara le olona, arakarak'izay fahafantarany an'izay hoe iza zay izy no ahafahany hoe manetry tena na no mifanohatra amin'izay mieboebo na mireare. Ny fahitantsika ny tenantsika dia miankina be amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Amin'ity an'ity dia hisarika ny sainao amin'izay hoe iza moa Andriamanitra aminao, ary ho anao iza moa ianao. Arakaraka ny faharesen-dahatra any anatinao any hoe iza moa ianao. Raha petrako aminao izay fanontaniana izay zao hoe iza moa ianao, ina zao ny avalinao ahy. Arakarak'izay mantsy ny fomba fihetsikao rehetrarehetra eo amin'ny fiarahamonina. Arakarak'izay ny fomba fiasanao, arakarak'izay ny zavatra ho teneninao. Raha valianao tokoa moa zay zao izay fanontaniana zao dia izay dia inona zany zao ny teneninao amin'izany. Iza moa ianao ty? Ianao ve hiteny hoe za ianona, za zanak' ianona, na zay avy any ananina, na zay za navitan'ity. Rehefa amin'ny filazana manjo matetika ahitana karazany mihitsy, karazany amantarana hoe ho an'le olona na ho an'ny manodidina azy iza le olona nindaosiny fahafatesana nodimandry iny. Mety tenenina eo daholo tany saina eo hoe 17 voninahitra, mety tany saina eo hoe mety hoe dokotera ohatra izy, mety mpiandry ohatra izy. Arakarak'izay nanamarika an'le olona, nanamarika ny manodidina indrindra hoe fa iza moa izy iny no apetraka eo amin'ilay filazana manjo. Ary mety ho fifaliana ho an'ny olona mihitsy no mahita titra be da be azo apetraka. Tsy misy hoe faly ao anatina fahafatesana, fa ny tiako lazaina aminao hoe misy any anaty any tahaka ny misy fierté na misy fanamboniana tena kely na zavatra toy izay, fieritreretana hoe misy lista be da be azo tenena. Zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina zany dia tenenintsika tsotra. Fa androany dia hisarika anao mihitsy hoe ahoana ary ny fomba ahafahantsika mandeha amin'ny fanetren-tena marina eo anatrehan'Andriamanitra. Satria io ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika voalohany. Izay vao miaino any an-danitra izy dia mamela ny heloka atsika, mamela ny helontsika ary manasitrana ny tanitsika. Fanetren-tena. Tsy afaka hanana fanetren-tena mihitsy isika. Tsy resaka fanetren-tena fotsiny, fa tena hoe miankina amin'ny fahalalantsika an'Andriamanitra, ny fahalalantsika atsika. Raha diso ny fahalalako an'Andriamanitra dia lasa diso koa ny fijeriko ny tenako. Hany ka lasa diso koa ny fomba fihetsiko eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainako andavanandro. Izay indrindra no hisarihako anao amin'ity an'ity hijery tenin'Andriamanitra anankiray tsika eo amin'ny Isaia 7:50. Andiny 5:12. Ndone sokafy ny baibolinao koa hoe ao amin'ny Isaia 7:50 andiny 5:12 zao no voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa zao no lazainy iray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary eo amin'ny torotoro fosiny manetry tena, hamelombelona ny fanahiny manetry tena sy hamelombelona ny fony torotoro fo. Ny zavatra izay raisintsika ao anatin'io tenin'Andriamanitra io dia hijerintsika hoe iza Andriamanitra, ahoana ny fomba fiasan'io Andriamanitra io dia aiza ny toerantsika, aiza marina ny tena toerantsika. Ny fandrika izay matetika pitranga eo amin'ny fiainantsika olombelona amin'ny ankapobeny, misy zavatra anankiroa matetika ny ataontsika rehefa raha jerena manoloana an'Andriamanitra. Ny fihetsika ataon'ny olona manoloana an'Andriamanitra dia misy fandrika anankiroa mahadiso antsika matetika. Ny zavatra voalohany mety ataontsika dia ny fampidianantsika an'Andriamanitra ho ao anatin'ny tahaka ny hoe ao anatina boaty kely
averintsika, tsy hoe averintsika fa alaintsika Andriamanitra saintsika ho tahaka ny hoe mitovy amintsika, hampitoviantsika amintsika olombelona ihany. Tsy tonga saintsika hoe Andriamanitra inge Andriamanitra, fa mieritreritra tsika hoe hatreto ihany ny vitany. Izany matetika ny mahatonga ny fanahinana anatintsika inge. Indraindray tsy azontsika an-tsaina fa fantatritsika any anatintsika ny fotsiny, fantatritsika ara-tsaina fotsiny hoe mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fa rehefa tonga ilay zavatra manahira-tsaina dia mipanika ihany tsika, misy tahotra be, misy tebotebo lalina mahazo antsika. Fa nahoantsika manao an'izany satria ampidinitsika Andriamanitra hitovy amintsika, ka rehefa tsy takatry ny saintsika ilay izy dia eritreretintsika hoe tsy takatry ny sain'Andriamanitra koa. Ny rehefa tsy vitany eo ampelantanantsika dia eritreretintsika hoe tsy possible, tsy afaka nisy eo. Na izay ilay fandrika mahazo antsika, na ny fandrika faharoa mety mahazo antsika, dia isika indray no mandeha misaoty te hitovy amin'Andriamanitra, mieritreritra ny tenantsika ho mahefa ny zavatra rehetra indray isika, fa tsy hoe Andriamanitra ny mahefa azy, dia mihefy tena ho zavatra. Ary izay ilay fahotana lehibe nampilatsaka ny Satana moa dia nahatonga azy amina fahotana tahaka an'izao, hitarihan'ny hafa tahaka izao ihany koa. Eo izany tsika no mitandrina, mila fantatritsika tsara hoe iza marina Andriamanitra. Ary izay ilay teneniny any amin'ny Jaona 7:10 hoe rehefa fantatrao nge Andriamanitra, ny any amin'ny 9:3 ny antsoina hoe fiainana nge dia ny fahalalana n'Andriamanitra. Ao anatin'ny tsy 5:10 amin'ny Isaia 7:16 ary no tian'Andriamanitra anehoana amintsika sy ianao. Amiko sy aminao hoe fa iza moa izy. Ny Baiboly iray manontolo moa anehoany an'izany, fa amin'ity an'ity io andalana anankiray andiny soratra masina iray io no isintomantsika hoe iza Andriamanitra ary izy sika dia manahoana ny toe-po tokony ananantsika. Eo amin'ilay tapany voalohany amin'ny 5:10 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe fa izao nolazainy iray avo sy manerinerina. Anao fanambarana Andriamanitra eto izany, dia manambara ny tenany izy, ary iza moa izy? Izy ilay iray avo sy manerinerina. Vitsy ihany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no ambarany io teny hoe iray. Tanao amin'ny Baibolinao io fa izao nolazainy iray. Fa izay tokoa nge ny Andriamanitrantsika, ilay iray. Tsy misy tahaka azy, tsy misy afaka ampitahina aminy na inona, ary ampatsiahivin'Andriamanitra anao. Fa izy ihany no Andriamanitra, tsy misy afaka oatra azy. Ao anatin'ny Fandaharana manokana toy vakan'ny fahamarinantsika, toy vakan'ny fahamarinana izany miady amin'ny kolikoly samihafa. Izay no zavatra voizintsika, sady tsy mandray tsika tsy manao kolikoly. Resaka kolikoly izany ao anatin'ny resaka fikirakirana vola matetika, ao anatin'ny fitadiavana hevitra mba hampanan-karena, hananana voninahitra mihoatra noho ny hafa amina fomba tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampatsiahy antsika ny amin'ny Exodosy 20:7, 4. Mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe aza manana andriaman-kafa fa izao ihany. Tena sarotiny Andriamanitra, ary indraindray nifandrika ao antsika kristiana rehefa mandray an'izay tenin'Andriamanitra didy voalohany izay tsika, teny voalohany tenenin'Andriamanitra, nifandrika ao antsika dia mieritreritra hoe za ve dia manana andriaman-kafa izany. Tsy manana an'izany aza, izany tsy mbola za manokana ohatra zao hatrenenako mbola tsy nandeha nekohaka tany amin'ny ladoany, nanao fanompoantsampy hoe manana ody gasy na zavatra ohatr'izany.
Zany aloha ambarany andiny faefatra fahadimy amin'ny bokin'ny Eksodosy fa tena fahavetavetany ao anatrihan'Andriamanitra, mahasarym-piaro an'Andriamanitra mihitsy ny manompo zavatra hafa miankohaka amin'ny zavatra hafa. Fa hoy aho taminao hoe mifandrika ho aho rehefa miaino an'izay tsika hoe aza manana andriamanika hafa dia te hiala avy hatrany fotsiny tsika hiteny hoe tsy za tsy manana andriamanika hafa zany. Fa zao no tiako tenenina anao andao amela n'Andriamanitra hitsilo ny aty anatintsika, hanazava ny aty anatintsika. Andao verintsika vakina ny Matthieu 9 tenenin' Jesosy Kristy eo amin'ny andiny 4:20. Zao no tenin'ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Inona zavatra tiako isintomana ny sainao amin'izao fotoana iainantsika izao tena maro. Eny fa na ny olon'Andriamanitra, tsika senao olon'Andriamanitra aza, maro isika no manana andriamanika hafa, ary io andriamanitra hafa io dia ny vola. Fieremana ny fiantsoan'Andriamanitra an'izay ary fanompontsampy ny fieremana hoy ny tenin'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy Kristy tsara fa tsy afaka manompo tompo anankiroa tsika, ary ambaran'ilay Isaia 7:15 amintsika hoe iza moa io Andriamanitra tompontsika io? Moa ve tena Andriamanitra tokana no ivavahanao? Ndikany hoe ivavahana nge iankohofana, atao zay tiany. Tena ny tian'Andriamanitra ve ny ataonao sa ny volany mbola mahazaka maniraka anao? Ianao fa na ny fomba fiteny an'izany ary fomba fiteny mahazatra izay efa raisina tahaka ny hoe zay no izy normal eo amin'ny fiarahamonina, izany hoe ny vola mahazaka maniraka. Tahaka ny hoe ny fiainana dia mifototra ao anatin'ny vola. Eny fa na fiainam-piangonana, ny fiaina tokantrano dia miankina amin'ny vola daholo ny zavatra rehetra. Andao tsika iverina eo amin'ny Tompo mihitsy dia hiaika eo anatrehany hoe Tompo mifona aminao fa matetika tsy manaiky anao ilay iray. Andriamanitra tsy tokony ho ampitoviantsika amina inona na inona. Tsy afaka no ampitoviantsika sy ampirafesitsika amin'ny zavatra na inona na inona. Tsy ny vola ny hozatry ny fiainana. Any amin'izao tontolo izao izany filamatra izany no mandeha. Fa tsy aty amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Aty amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra no hozatry ny fiainana, raha izay ny fomba fiteny azy. Satria Jaona 4:19 milaza hoe Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fiainantsika iray manontolo nefa matetika rehefa jerena ny andro alahady ihany tsika ny matetika mieritreritra be an'Andriamanitra, fa jereo nge ny andro latsinainao hatramin'ny andro zoma na sabotsinao feno resaka fitadiavam-bola ny sainao. Aiza moa ny lasa tsy voafitaka, lasa voafitaky ny devoly angentsika e? Satria lasa io voly io no manosika dia mahavita miketrika zavatra ratsy, mahavita manao fisolokiana tsy takatry ny saina. Justa hoe azahoana vola. Nisy tenin'Andriamanitra izay ny bokin'ny Obolana 1. Mahavariana mihitsy ilay fomba hitanenan'ny tenin'Andriamanitra azy Obolana 1:7-10. Misy ao anatiny io misy hoe manomboka eo amin'ny 9 hoe fananarana tsy hikambana amin'ny mpanao ratsy. Misy olona tena miketrika mihitsy izy amin'ny androm-piaina, ataoko ahoana re no azahoako an'ity zavatra ity? Tsy olana aminy na ratsy na tsara ny fomba azahoana azy, fa ny tanjony fotsiny azo ny toerana anankiray na azo ny vola be eritreretiny. Eo amin'ny 7:10 zao dia zao ilay teny ao amin'ny Obolana 1 io hoe dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fenotsika babo ny tranontsika. Matetika tsy olona ratsy fanahy, tsy ny mpanao ratsy ihany no mieritreritra ohatr'izany, fa misy fotoana tsika senao koa mieritreritra ohatr'izany. Mieritreritra ny aka-tombony, aka izay atsika ao anatina mety asa fanompoana azy. Mampatsiahy antsika Andriamanitra amin'ity an'io ity. Fa tsy afaka
mandika ny tenin'Andriamanitra tsika dia hoe ho afamaina amin'izany a tsia mahasarotiny an'Andriamanitra averiny tsara amin'ny Isaia 7:5 io fa izy no ilay iray. Ary averiko aminao tsara ny bokin'ny Exodosy ny Exodosy 20 manambara tsara ny tenin'Andriamanitra fa mitondra ozona ho antsika ho an'ny taranakitsika angeravako ny hoe tsy maka-tony didin'Andriamanitra manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra manompo Andriamanitra hafa ankoatra an'Andriamanitra. Jarenao ny 5 amin'ny Exodosy 20 za Jehovah Andriamanitra ao izy dia Andriamanitra sarom-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika ary hatramin'ny zafindohalika dia amin'izay mankahala. Ny eloko ny tenenin'Andriamanitra tamin'io resaka fanompoantsampy tandremo andao samy andinika tsika mba tsy ho isika izany fa ray amin'ny Andriamanitra tsika. Raha toizantsika ny teny dia miteny ilay tenin'Andriamanitra hoe manerinerina, avo sy manerinerina Andriamanitra. Azonao moa dikan'izany hoe avo sy manerinerina, ambony tsy misy afaka mahatakatra ny dikan'izany, ambony faratapony manerinerina, tsy misy mihitsy olona eto ambonin'ny tany afaka mahatratra n'Andriamanitra na amin'ny fomba inona satria avo sy manerinerina Andriamanitra. Raha tsy fantatrao izany dia lasa miezaka ianao mieritreritra hoe rehefa mandoa didy rahetsy any am-piangonana dia afaka ataoko an'izao Andriamanitra dia hifaly amiko Andriamanitra. Mila azonao tsara fa avo sy manerinerina Andriamanitra. Na anao soa be da be takin'inona ianao, na anao zavatra be da be takin'inona, tsy mahatratra an'Andriamanitra izany mihitsy ianao. Mila fantatrao aloha zay fahamarinana izay. Ary izay no antony nandefasan'Andriamanitra lalana, totohatra anankiray ampifandray antsika aminy. Tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy. Fantatrao moa fa ny lalana hafa rehetrarehetra izay andehanantsika mankany amin'Andriamanitra ankoatra ny Jesosy tena endrika kolikoly daholo izany, tahaka ny hoe mieritreritra ianao hoe afaka mividy an'Andriamanitra, afaka manao zavatra kely ianao mba azony sitraka avy any aminy. Tsy misy sitraka azontsika amin'Andriamanitra afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Mila azontsika tsara izany avo sy manerinerina io Andriamanitra io, ary masina izy. Tsy misy mahafapo an'Andriamanitra io zavatra ataonao io na inona na fanompona inona raha tsy ao amin'i Jesosy ianao. Rehefa ao amin'i Jesosy ianao Jesosy ao anatinao nge no hita an'Andriamanitra. Andao isika hitandrina mihitsy fa tsy afaka ampidinitsika amin'ny fenitrantsika ngeno, izany hoe fahamasinan'Andriamanitra izany. Miteny ny tenin'Andriamanitra hoe masina no anarany. Indraindray na tsy indraindray akory raha fa tena matetika tena diso hevitra tsika mieritreritra hoe manao fahamarinana anankiray tahak'ity dia afaka ankasitrahan'Andriamanitra iny zavatra ataontsika iny hoe mahatonga an'Andriamanitra ho faly amintsika. Fantatrao moa ny teny eo amin'ny Isaia 4:25. Isaia 4:25 andao vakiana vetivety izao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'io teny io manao hoe fa samy efa tahaka ny olona maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinanay rehetra. Tahaka ny lamba miosondra ny fahamarinanay rehetra. Ny fahamarinantsika tahaka ny lamba miosondra. Izany tsy afaka mihitsy tsika mankeo anatrehan'Andriamanitra dia ane hoe tompo aty nataoko na ty za fa marina noho iranona kosa aloha tahaka ny lamba miosondra fa i Jesosy Kristy irery ihany no hiafenantsika. Raha tsy miafina ao ambadiky ny tompontsika, raha tsy ny tompo no raisintsika hoe lalana mampifandray antsika amin'Andriamanitra dia tsy afaka mankasitraka ninina amin'ny ataontsika Andriamanitra. Ny zavatra asehon'ny tenin'Andriamanitra amintsika koa ny maha-izy azy ny tompontsika dia Andriamanitra monina amin'ny mandrakizay izy. Monina amin'ny mandrakizay. Ainao moa dikan'izany?
Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra miaraka amina masona mandrakizay. Rehefa tsy azonao tsara lay hoe mandrakizay Andriamanitra dia mora sarihan'ny fahavalo ianao aninona, voafitaka eritreritra ny anio fotsiny ihany. Moa tsy izany ny mahatonga an'ireny olona mangalatra, misoloky, manao kolikoly, manao an'ireny zavatra rehetra ireny satria tsy mahita afa-tsy ny tendron'orony. Tsy le izy angefa na olona tsy mivavaka raha mahafantatra tsara hoe mitody tsy misy fa ny atao no miverina. Teny malagasy be nge izany ao anatin'ny kolontsaina malagasy. Fa ny Galatiana 5:7 manamafy an'izay teny izay tsara hoe aza mety ho fitahanareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafin'ny olona ihany ny jinjaina. Hitanao ny fandrika ataony devoly aminao rehefa tsy fantatrao fa mandrakizay Andriamanitra. Le izy nge tsy hoe tsy fantatrao fa tsy tonga saina ianao mandinika an'ilay izy hoe ay moa ny fiainako eto tsy ity ange, tsy izao fiainana mandalo zao ange ny antsoina hoe tena izy fa ity fanomanana fotsiny fa misy mandrakizay. Dia lasa maty ny sitrany kely, tsy mahita afa-tsy ny androany. Ataony devoly mampirantiranty vola be anao sy mety tombontsoa manokana be da be ny devoly dia roboka tokoa ao ianao. Mitady izay fomba rehetrarehetra azahoana azy nefa dia ahoana? Mivarotra ny fanahinao amin'ny devoly ianao, mivarotra ny fanahiny ankonanao. Henonao tsara ny teny eo amin'ny ohabolana 5:7-7. Izao ny voasoratra hoe izay fatra pilarena dia mampidi-doza ny ankonany, fa izay mankala kolikoly no velona. Tsarovy ara fa io Andriamanitra tsika io dia mandrakizay. Ny fahalalantsika an'izay ry havana no mitarika antsika amin'ny tapany manaraka tamin'ilay boky Isaia teo manambara amintsika hoe io Andriamanitra io avo sy manerinerina masina iray ihany izy monina any amin'ny fitoerana avo sy masina, fa tsy any fa monina any amin'ny ao amin'ny torotoro fosiny manetry tena. Ny fenitra amin'izao tontolo izao zany olona avo, ny olona ambony dia apetraka amina lapa tsara tarehibe, fa tsy toy izany ny Andriamanitsika. Ny Andriamanitsika dia monina any amin'ny fotorotoro, abarany tsara any amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako izy, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manetry tena. Mitady toerana honenana ny tompontsika, moa ahita toerana honenana any aminao ve izy? Ny fahazahoantsika tsara ny mahizy azy an'Andriamanitra no mitondra antsika hanana ny toe-po io, hanana an'ilay toe-po hoe torotoro fo sy manetry tena. Rehefa fantatra hoe Andriamanitra kay iray avo sy manerinerina dia mahita ianao hoe tena kely sy bitika. Rehefa mbola tsy fantatrao izay dia misy fahefana kely ohatra hoe chef pokotany ianao, ohatra hoe ministra ianao, ohatra hoe chef de service etc ianao, vao mahazo an'iny ianao dia mibotsina be ohatra amin'ny ballon satria tsy azonao hoe ay raha ampitahaina amin'ny fahefan'Andriamanitra tena tsy misy dikany mihitsy ange. Ny olona mahafantatra tsara hoe avo sy manerinerina Andriamanitra dia miondrika izy eo ambanin'izay fahefan'Andriamanitra izay. Rehefa fantatrao tsara hoe masina Andriamanitra dia mahita ianao hoe ay na ny fisainanao lalilany aza lamba miosondra eo anatrehan'ny tompoka ny mety eritreretinao fa mety indrindra amin'ny ataonao, dia miondrika ianao miteny hoe tena torotoro ny fonao manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra. Rehefa fantatrao hoe mandrakizay Andriamanitra dia ahita ianao hoe aikay fohy ny fisainako. Indraindray tsika mirehare ny amin'ny apitsony amin'ny hoe kay misy vola be ny compteko azay manana ray aman-dreny ohatr'izao. Rehefa raha tsy fantatrao fa mandrakizay Andriamanitra dia lasa diso hevitra ianao. Fa rehefa fantatrao hoe mandrakizay Andriamanitra dia manaiky ianao hoe za olona voafetra, ary ao anatin'izany olona voafetra izany dia za hiondrika eo anatrehan'Andriamanitra sy hiantoraka aminy. Ny tediavin'Andriamanitra tiany honenana tsy lapa be akory, fotorotoro.
fotoritory zany a fo manaiky mahita le izy nge tsy resaka tenenina fotsiny, tsy resaka tenenina hoe amin'ny fotoritory sy mangorakoraka tompony anatonako anao na le izy indraindray lasa plivava mandeha ho azy eto amin'ny vavantsika eto, fa tsy zay akory, fa ianao mihitsy no maheno any anatinao any hoe za tsy mahavita ninina raha tsy eo ianao Andriamanitra. Indikany hoe toritory fo io a raha jerena amin'ny teny hébreu nanaovana azy dia mitovitovy dika amin'ilay fanambaranany amin'ny takany hoe malemy tsy tafetsika. Tian'Andriamanitra ianao ahita hoe ianao malemy tsy tafetsika ohatran'ireny olona handikape reny, fa tena izay mihitsy tsika rehefa tsy eo Andriamanitra ary mitady an'izany Andriamanitra. Andriamanitra dia voasinto ny fahalementsika. Rehefa mahita olona anankiray mahatsapa ny fahalemeny, mahatsapa ny mety tsy fahombiazany, mahatsapa reraka dia Andriamanitra tonga. Izay indrindra nge ny tenenina any amin'ny Matitoko 5 tao anatin'ny toritenin'i Jesosy teny amin'ny tendrombohitra, toritenin'i Jesosy Kristy teny amin'ny tendrombohitra dia miteny izy hoe ao Matitoko 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny hoe amin'ny andinin'ny 7-9 sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny oro fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fa izy no andovan'ny lanitra, sambatra ny nona sy mangetahita ny fahamarinana fa izy no ovokisana. Ny dikan-drahavako Andriamanitra dia voasito ny zavatra negatifa, ny zavatra mihiba amin'ny fiainanao. Aza mitsoka ianao amin'izany, aza indraindray lanin'ny fanamelohan-tena fotsiny indray tsika, fa tena tian'Andriamanitra hoeninao mihitsy io hamonjeny anao. Korinthiana 2:12 dia anambarany apôstôly Paoly hoe fa finaritra aho amin'ny fahalemeko, amin'ny fahantrako, amin'ny fanenjehana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny herika ao anatin'ny fahalemena ho izy ny fahatanjahako. Andriamanitra dia mitady olona manana, tsy hoe manana fotoritory fa hoe toritory fo, mitady olona toritory fo ary olona manetry tena. Ny fahotan'ny fariseo mpanorandalàna rehefa jerentsika ny amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona 7 andinin'ny 1:7 izao ny tenin'i Jesosy tamin'ny zareo: raha jambo nareo dia tsy ho nanan-keloka, nefa hoy nareo ankehitriny mahiratra dia tsy afaka ny elokareo. Ny tena olana reto fariseo mpanorandalàna reto dia nieritreritra izy fa mety ao tsara ao amin'ny lalana tena izy ary izay mihitsy ny mahatsy voavonjy azy, tsy afaka ny elony amin'izany. Ny fihetsika mila nanantsika amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra hoe izy Andriamanitra dia ny fiondriantsika eo anatrehany, mitarika antsika ho amin'izay indrindra ny fampisehoan'Andriamanitra ny maha-izy azy eo amin'ny fiainantsika. Andao isika sy ianao hivavaka, angataka amin'io tompontsika io hoe mba hahatonga antsika ho olona mahafantatra tsara any anatintsika, tsy mahafantatra ara-tsaina ara-teoria fotsiny hoe tahakin'izy io Andriamanitra io, fa mahafantatra any anatintsika lalina ka mahatonga antsika ho toritory fo sy manetry tena. Fa amin'izay fotoan'izay maika Andriamanitra hamelombelona antsika. Tian'Andriamanitra velomina nge ianao ninona mety fahafatesana fiainana, fahafatesana ndikany hoe fiainana tsy misy fiainana eo amin'ny fiainanao ankehitriny tonga eo mihitsy Andriamanitra hamelona anao indray. Mivavaka isika. Andriamanitra io miara misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity an'ity. Afaka miaino n'izay teninao izay dia hifono eto anatrihanao Tompo, fa matetika fantatra hiara-tsaina fotsiny tokoa ianao, ekena hiara-tsaina fotsiny, fa rehefa amin'ilay fiainana mihitsy amin'ny faharesen-dahatra any anatinay lalina any, izay fomba fieritreretanay ianao ihany ny ataonay. Hanika ampidinay ao anaty boaty kelinay ianao, na zahay no indraindray latsaka amin'ny fieboiboana mieritreritra fa mahavita tena irery.
Andriamanitra ifonany aminao zany amin'tian'io ity tompo avaoza zay tsirairay misaotra fa mamelombelona ny fananay ianao ka hoe mamelombelona ny toritory fo miara-miaiky eto anatrianao eto zay Jesosy fa tsy mahavita teny zahay fa tsisy dika ny fahamarinanay rehetrarehetra ary ataonay tahaka ny taimboraka araka ny lazain'ny apôstôly Paoly zany fa raisinay ny fahamarinanao Jesosy ho fahamarinanay Jesosy ampianaro andeha amin'ny lalan'ny fanetren-tena ianao ilay ohatra tsara tarehy indrindra nomenanay ho amin'io resaka fanetren-tena io ampianaro andeha amin'izany zahay amin'ilay fiainanay rehetra amin'ny anaranao nanaovanay ny vavaka amen. Hatreto ny fiombonantsika atao anatin'izao fandarana manokana toivaka ny fahamarinana izao manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 710 andiny 770 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook Chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny Fandaharana Chaîne d'honnêteté.